frère d'eau ato amin'ny diocèse Miarinarivo isan'ny ao anatiny atao hoe nanankinana akaiky amin'ny komity fijerena akaiky an'ity raharaha ito Somamanina ity sady atao hoe teratany aty amin'ny faritra manodidina ny Somamanina ihany koa. Ataoko fa tsy miafina amintsika ny zava-misy eto Somamanina amin'ny misy fitrandrana kasaina atao amin'ny ataony omena ny orinasa sinoa eto Somamanina izay ao anatiny hoe ny fandraisan-dahatra ny vahoaka ary ny amin'ny hoe ilaina dia ilaina izay fitrandrana izay. Ka eo anatrehan'izay dia mijoro ny fiangonana mametraka ny fampianarana fiangonana sy ny hevitra ny fiangonana amin'ny tsy maintsy tsy hoe tokony kory fa tsy maintsy hanoherana nyity fitrandrana kasahana atao teo. Justice EP dia mazava ho azy araka izany anarana izany Justice EP dia voamera anankiray ao anatin'ny fiangonana izay mijery ny raharaha sosialy sy raharaha fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ka tafiditra ao anatin'izay hoe fiainam-bahoaka mivantana ity fitrandrahana ity satria ny fiveloman'ny mponina tafiditra ao anatin'izay hoe ny fitrandrahana izay. Dia manohatra ny fiangonana satria nahoana dia antony maro izay mety tsy voatanisa amintsika eto ny hoe tsy mampitombona voalohany fotsiny ao anatin'izay hoe mety fanomezan-dalana fitrandrahana zany 70 taona zany moa inona ny zavatra ho atenaina ary inona ny zavatra ho trandrahana ao anatin'ny 70 taona zany ohatrany tsy mampino hoe fitrandrahana no atao mandritra ny 70 taona misy zavatra hafa mihitsy ambadika izany ny anankiray azo roitina ao anatin'izany aleansaina dia ny hoe ny mety ngody akajikajina fifindra-monina na famadihana Madagasikara ho Chine izany atao hoe fitrandrahana mandritra ny 70 taona zany ary raha ohatra ka tena hoe fitrandrahana ary ny hoe 70 taona dia mbola mietreritra ve tsika fa hoe ny lavaka ny tany Somamanina ihany no trandrahana io fa mety misy fanokafana lavaka ny ambanin'ny tany izy moa mahita izay ataony ao ambanin'ny tany ihany mety misy famoahana possible hatramin'ny hoe famoahana arena maizina izay tsy hoe ho azon'izao arahana masy tsy ho azon'izao contrôlena ao anatin'izany ka izany lazana fa tena tsy ho azo atao mihitsy na ny ametraka préalable ao anatin'ny atao hoe ny négociation ary ataoko fa ao anatin'izany négociation zany ny consultation populaire tsy ataoko fa tsisy consultation populaire mihoatra an'izao fa misy ny efa atao hoe fausse consultation populaire izay efa nataony zareo tamina hevitra anankiray ary olona efa nomanina fa ny zavatra hitantsika eto amin'izao fotoana izao dia olona tonga amin'ny aim-pony ary olona tompona andraikitra no hoe nivoriana natsona teto fa ny vahoaka tsirairay mandeha amin'ny mpianakavo ny tonga eto amin'izao fotoana izao izay ranony faneho-kevitra hatramin'izao dia manohatra zato isan-jato an'izany fitrandrahana izany ka tsy azo iverina akory ny irosoana ao anatin'ny hoe négociation amin'ity fitrandrahana ity. Zavatra faharoa anatin'izay hoe négociation tsy azo irosoana izay dia le velaran-tany voalazany amin'ny andininy hoe ny fanomezan-dalana izay eritreretina zareo fa efa hoe manan-kery izay dia hoe vao fitrandrahana fanombohana fotsiny ity inona ny dikan'izany moa dikan'izany dia hoe nakelina be le velaran-tany voalaza ao ambadika io mbola mety hitatra intelo avoenina impolo avoenina impiry avoenina izany hoe tsy ho azo faritana ety am-panombohana sy mandritra ny fotoana izay mety sy ny fitrandrahana zany raha sanatria hoe mandeha zany fitrandrahana zany ny tany rehetra dia zay ny lazana hoe tena tsy azo iverina ary iverina kely amin'le hoe fanorenam-ponenana vaovao anatin'ny 70 taona zany moa inona tsy no azonao ivelomana ety fa azony sinoa ivelomana zany satria ny sinoa tsy mivelona amin'ny fambolena tsy mivelona amin'ny fiompiana fa azony anorenana tanàna na ary zany tanàna fanorenana tanàna ihany no sisa azo atao amin'ity faritra ity raha ao anatin'ny 70 taona zany ho trandrahana sy ho ahetra ny tendrombohitra ho foana ny loharano sy ny sisa tsy azo iveloman'ny malagasy tsony dia toerany ity. Tsara marina ny nandraikitra fiangonana amin'ny toejavatra toy izao nandraikitra fiangonana tsy ny fiangonana ny mety hoe mandray an-tanana mivantana fa ny fiangonana dia mampatsiahy ny olona mampafantatra ny olona ny hirika azony andehanana ary fampianarana hijoroan'ny fiangonana zany mety atao hoe mety ampisy endrika vaovao na fomba fijery vaovao momba fiangonana eo anatrehan'ny fitondram-panjakana fa tsy tokony ho adino dia zay miteny fiangonana amin'izay fampianarana mahitsy sy mazava ary marina tokony ho ataony amin'izay anampiana ny olona voalohany ampiana ny olona satria amin'ny fiainana ende dia matahotra ny olona ary noho ny fiaina sarotra ihany koa dia miraviravy tanana ny olona eo ihany koa ny niveau d'information sy ny niveau ny hoe ny fatakaran'ny olona ny loza mety hiatra aminy sy ny loza hiatra amin'ny tarana dia anjaran'ny fiangonana mampafantatra anazy amin'izany hoe fa manino ny zavatra ity no tsy maintsy toerina manino ny zavatra ity no hoe ity lalana ity no ivoahana ao anatin'izay ka ny toyany dia izay ny andrantsika vahoaka raha misy ny ilanareo ny fiangonana eo mandrakariva ny fiangonana rehefa nanomboka ny fiangonana dia ataoko fa tsy hamela irerinareo vahoaka rehefa mijoro ianareo hitaraina ny olona teny be ny tanàna eto Somamanina aloha zany mazava ho azy mety hoe tsy fahitsy compétence amin'ny be ny tanàna zany fa ny facilitateur zay ny lazana anazy facilitateur amin'ny zavatra andragno mazava ho ohatra hoe ny any amin'ny faritra toerana anankiray izay kasaina trandrahana amin'izao fotoana izao mbola tsy tafiditra any le engin ny antony ilay be ny tanàna ao amin'ny faritra mihitsy tsy makatohan'ilay izy dia miazo azy eo anelaelany eny ilay fitrandrahana dikan'izay zany hoe misy zavatra tokony azony nataony ny
be ny tanàna ihany koa mety ho azo tonoina ihany koa ohatra hoe ny préfet de région tsy misy dia azo inona ve hoe tsy nininana fanakanana mihitsy na dia hoe ny fampidirana avy hatrany fotsiny an'ireo fitaovan'ireo ara ve dia tsy mba misy intervention azo natao amin'izany noho izany mety tsy voakasika mivantana ohatra ny ao anatin'ny préfecture fa misy zavatra tokony ataony ihany koa ka rehefa non intervention ohatran'izay dia efa mazava ho azy fa firaisana fiombona-kevitra amin'izay mpanao an'ilay akatra nanao fanambarana voalohany tany amin'ny tompon'andraikitra eny fa nitenako izao nefa nanatitra ny taratasy tany amin'ny office national de l'environnement izay fanoherana fa tsy mitombona ny fanomezan-dalana izay ataon'zareo ny dikan'izay efa nisy ny serasera ndeha atao hoe an-taratasy fa izany koa fanomboana ny serasera ataoko fa malalaka tsara ny fanjakana na ny tokony andraikitra mampiantso raha ohatra ka misy ny demande d'explication izay tokony azo atao amin'ireny taratasy ireny afaka vonona tsara ny fiangonana amin'ny fanazavana isan'ny fanazavana moa zany ty androany efa natao ty hoe mety tsy ho azon'ny olona na tsy ho azon'ny tompony andraikitra dia nampetsona ary natsoina tamin'ny androany ny tompony andraikitra rehetra izay iverina voakasika ty raha ty anazavana fiangonana efa amin'ny moa fiangonana no manao an'ity fanomerana ty efa isan'ny atao hoe fanatonana à l'initiative ny fiangonana ity androany ty